Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaniana lehibe indray ary lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly be indray ny tenako miaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny Aky Radio dia ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia hotahiny tompony antsika menakavy. Faly be indray ny tenako miaona aminao eto ary matoky fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity lasana vavimalala. Raha androany no vao tonga miaraka aminay eto dia te hampahiranao manokana hoe tsy kisendrasendra akory natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharitatra amin'ny farany. Adiny iray sasany hoe raha antsika eto ifampahirizantsika anatin'ny hira, vavaka, toriteny, famelabelarana ny toriteny. Dia tenaiko fa tsy takan'ny diranao eto ny voanao eto fa ahery tokoa anenao raha azoto iaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo manokana raha nabavitsika lovely izay miditra voalohany eto moa dia hoanao izay mbola sy malala dia mena tsodrano ka mena tsodrano tatato raha nabavy lovely fana tafiditra. Alleluia. Dia mena tsodrano mahafinaritra be raha nabavy lovely miaraka aminareo rehetra izay faible connexion rehetra ny Madagasikara, Chine, Koweït ka tsy mety tafiditra voalohany ireo dia mena tsodrano mahafinaritra be nareo androany. Alleluia. Raha manokana zany lovely tiana Jeremia 9:7 andiny 7:20 sy 9:20 no tsodrano menanareo androany. Jeremia 9:7 andiny 7:20 sy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka ary aza mivady-pory Israely fa indro vonjeko avy any tany lavitra ianao ary ny taranakao avy any amin'ny tany nahababo azy dia verina Jakoba ka hiadana eny andro fa izay izy ka tsisy anahitaitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka Jehovah fa momba anao fa na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroako anao ianao tsy mba ho levoniko nefa kosa mba hanariko araka ny ataony ihany fa tsy dia havelako fotsiny ianao. Halleluia. Amen. Hotahiny tompony aza matahotra aza mivady fa Andriamanitra mamonjy anareo ary aveliny Jakoba amin'ny laoniny dia andro fehizay Jakoba, andro fehizay Israely ianao tsy levonin'Andriamanitra zany mba hanariny amin'ny atoniny zava-dehibe zany anarin'Andriamanitra zany zava-dehibe zany anarin'Andriamanitra zany ary tena mampatahotra zany tsy mba hanarin'Andriamanitra zany tsony fa ny tenin'Andriamanitra zay lefa zanaka tiana manarina azy paizina dia hotahiny tompony anareo raisy fa mamy zany tsodrano zany raha koa mba te hahazo azy zany
tahintompo lavlitina de tahintompo ranabavy linanina narakaraka azy tao ary ty zanay de Madagasikara Berty Sava Eliza Tsiala tahintompo Erikaraka Koda Leoni tahintompo Ikadaka Malala de tahintompo ihany koa Sandola Lovlitina arapaina manokana Lovli Sandola sy Mamia fa 2 taona androany ny batisan'izy ireo. Halleluia. 2 taona androany ny batisan'ny Sandola sy Mamia samy raba azy tsika mba haritra hatramin'ny farany nivavaka ho azy mba samy haritra hatramin'ny farany de arabainareo rovava fa de zava-dehibe mareta hatramin'ny farany. Zava-dehibe ny vita batisa fa mbola zava-dehibe koa ny faharetanareo hatramin'ny farany marapiavin'i Jesosy. Tahintompo Lantony Irina ihany koa io Eliza Tsiala Zamina kamaradin'i Jesosy Selina Rozmina Tongasoa Ijako Marijo tahin'i Jesosy Iama Felana Rakoto Marina Tiana Iama Razana So Sylvie Ajas Kapatici Tongasoa Razana Monika Rantarina Marie Charline Tozy Jesosy mandrakizay Aingodorina Andrina Solo Angelina Diamant Aingodorina Rodriguez reo foana ilay ampifamadiako indray Falra Eritovy Tongasoa Razana Monika tahin'i Jesosy Jonatana Tina Sirikoko Koda Leonia fa nyteneniko teo tahin'i Jesosy Mampionina Alleluia Tsisy Lovlia Masoava Andrina Suzelle tahin'i Jesosy Rodine Marie Alleluia faly be mahitany Rodine tsy faly mahitanareo fa faly koa mahitany Rodine Samir Tansia Tongasoa ihany koa Alleluia de faly mahitanareo de marita hatramin'ny farany. Za moa manomboka androany manapatonga ny amin'ny farany volana marsa hatramin'ny 27 marsa de fefeny Facebook tsy afaka manao partage de ianareo zany mba angatahako manao partage eo amin'ny toerako fa tsy afaka manao partage tsony ary tsy afaka mipartage ninina amin'ny compte tsony reo zany anazy moa de zay tiany atao fa tsika tsy mampaninina atsika zany tsy mampetsika ny voromazotsika tsony zany na mbola ho bloqué ny compte tsika zay tiany atao anazy io tahintompo fanindro zafindramanana faly be mahitanareo marita hatramin'ny farany daholo re tompoko de daoarytsika aloha milohan'ny zavatra rehetra dalotsika hivavaka Amerika fotoana ampiretan'Andriamanitra aloha tsika ka androany de ranabavitsika lala Fantainy Lalanirina zanaky Zokofelina Rakoto izy nivavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana ampiretan'Andriamanitra avy eo tsika iany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be miaraka amin'ny ranabavitsika Aingodrina Rodriguez de nivavaka ho an'ny filena moa amin'ity androany ty de ranabavitsika Eliza Tsiala za moa eo ihany mamelabeatra azy ka milohany enotsika hira fiderany hira mahafinaritra aloha de andao aloha hivavaka tsika iaraka amin'ny ranabavitsika lala Fantainy Lalanirina tahin'i Jesosy anao avy hatrany ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera de tahin'ny tompo sika rehetra de mbola hiaraka vavaka sika rehetra ry Jehova ranay io sotranao indray zahay fa nomeno an'ny tontolo andro iny ahafahanay nanao zay rehetra tokony nataonay de misotranao ihany koa fa nomeno an'izao arivo izao indray ahafahanay hanohy ny fandaharana ny vavaka fiambinana zany de mifona aminao zay Jesosy malala raha nisy zavatra tsy nifanaraka ny sitrapona nataonay na tamin'ny fiteninay na tamin'ny fihetsikay eny na tamin'ny fisainanay de tena fonanao aminao Jesosy malala de mangataka ny fitahinao zay Jesosy malala mba hampandeha tsara ny fitaovanay rehetra izay ampiasainay tsirairay avy ary hampandeha tsara ny connexion-anay mba tsy ho tabadabaka de tao ihany koa reto mpanomponao izay hitory ny teninao sy hamelabelatra ny teninao masina ary hanao ny vavaka ao an'ny firenenay tompo de tao ihany koa tompo malala ireo namanay izay mbola eny an-dalana fangano dia an'izy ireo tompo
mba ahafahan'izy ireo hieny ny teninao masina. Dia raha nisy zavatra mbola tsy votononay nefa mety asoanay Tompo, dia aoka ny fanainao masina mena zany Jesosy malala. Dia voninahitra ho anao irery ihany Tompo malala, ary fiadanana ho antsika tsirairay avy. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika lalatsika tao anatin'izany vavaka matsiro izay hoentiny tamintsika teto izay. Aleloia. Misaotra ranavavy lalahy dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, dia mitahiny Tompo foanany ianao sy ny ankohonanao. Aleloia. Iantokoteny atsika rehefa avy eo anao hira anankiray aloha tsika. Novidiko manokana ty hira ty tolotro manokana atsika rehetrarehetra, indrindra fa izy miravavy izay mankalaza ny faharotonan'ny batisanao, satria anisan'ny hira ohatry nataony zareo tamin'ny batisany ty hira ty dia dao ataontsika indray ty sady anao afisantsika indray ny fitiavantsika an'Andriamanitra, hitenenantsika eto anatrehan'i Jesosy hoe Jesosy ny tsika asianao tena hatramin'ny farany. Aleloia. Zamina kamaradin'i Jesosy, Angelina Diamant, Marina Tiana, Jonathan efa narabaiko daholo misaotra anareo amin'ny fiarabana azy ireo ndao ary anao hiritsika dia avotsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Anatin'ity zany anao manomana baiboly mankatoerana tsara fa iantoky tena mahafinaritra betsika rehefa hoe ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Tompo daholo.
Alleloia. Fananiko nalefa mihitsy mba nanatsika amizay mba mazoto alleloia mba tataitra daholo zay tokony anaona fafahana ho aty amin'ny pentecoste averitsika indray reny amin'ny pasika zao moa dia tsy tafahoantsika hoe hiaraka eto satria andro fiasana io ampatsivina antsika rehefa amin'ny pasika moa dia amin'ny talata ifo alarobia 4 ifo 5 avril ao avy zao ny pasika izay ho tanterahantsika ao anaty zoom tsy misy fotoam-bavaka eto ny talata 4 avril fa samy miomakomana ho an'ny pasika isika any anaty tsisisona soameva manatsiny amin'ny 4 avril alina amin'ny talata dia tsy misy ny fandarana vavaka fiambenana fa samy mandeha isika miomana amin'ny pasika anatanteraka hitandrina ny pasika ao anaty zoom alim-bavaky ny pasika manomboka amin'ny 7 alina io mety any amin'ny ray maraina amin'ny 2 maraina any efa narakaraky ny zay vitalian'ny fanamasina io fa tsy maintsy misasa dila aloha misasakalina mandray fanasan'ny tompo isika hifanasa tongotra ianareo isika zay zao atao tokantrano dia hifanasa tongotra amin'io tahaka nataontsika tamin'ny pasika ihany dia andray fanasan'ny tompo alleloia samy miomana fa zava-dehibe zany miarika pasika zany elao ny masirasira ela zao tsika dia efa miomana ny fahotana ny tsy fahamasinana amin'ny zoma 31 mars ny torotenitsika pasika zany hoe fampianarana pasika zany dia ny zoma 31 mars mety arahanareo amiko mety arahanareo aminay mivady arakarak'izay fandaminana mety ho atao eo alleloia 31 mars zany tsika ny zoma dia miresaka bebe kokoa mihitsy momba ny pasika fa hanao mahatsapa tsara hoe inona moa no mahatonga atsika hita anao ny alim-bavaky ny pasika io omany ny ara-panahinao fa zava-dehibe io ny pasika dia hipitantsika mankany amin'ny fandresena halleloia ny pasika dia fandresena ho atsika ny pasika dia tena fananganana ny fiainantsika fa fandringanana koa ny pasika ho an'izay fahavalon'Andriamanitra ka izay indrindra mahatonga ana amin'ny teny hoe aza atao izay ahatonga antsika ho fahavalon'Andriamanitra ndraotsika tratran'ny fandringanana fa tokony pasika fandresena ho atsika rehetrarehetra io pasika izay lalovantsika io ara-baiboly io hitantsika tsara fa rapitso ny taom-baovao malagasy ny taom-baovao malagasy sy ny taom-baovao jiosy dia mitovy ary fantantsika tsara fa ny pasika dia fa 14 ny volana nisanina ao amin'ny baiboly ka raha manisy tsika manomboka rapitso 22 mars dia kotoiny ny 14 andro fa dia mitotona amin'ny 4 avril ifo 5 avril tokoa ny pasika ara-baiboly pasika ny jiosy pasika ara-baiboly zay zany ka dia amin'ny 31 mars tsika iresaka bebe kokoa amin'ny zoma amin'ny heriny zoma ho avy zao zany zany hoe amin'io koa sady misy kilalao asa nao asiana kilalao amin'io na mety lasa be fotoana raha amin'io koa sika vo hijery pasika fa hojerekeo reo ny programme alleloia dia sabatsika manao sabata latsinaintsika misy fotoam-bavaka fiambenana eto ny talata kosa atao dia anaty zoma amin'ny zoma 31 io ihany koa no misoratra anarina ianareo izay hiarika pasika hiaraka aminay any anaty zoma ny fepera dia mila mampiditra application zoom amin'ny telefonanao anao satria zoom ny rahantsika mahatsara ny zoom mazaka be dia be tsika na mbola zato ary tsika zakany satria ny tsika le professionnel le comptetsika zoom io dia mahatsara ny zoom mety be mihitsy izy anaovana fiarahana satria tsy ohatry ny messenger samy misy mitavatava dia voaeringelina fa afaka gerena tsara mihitsy na ny resaka micro na ny resaka sary
afaka mifankahita tsara, mihaona tsara, afaka miara-mijery zavatra ihany koa. Posiblitsika amin'ny Paska araka hijery orona tsara mahafinaritra, petrakitsika mampiona ny fandaminana momba an'izay. Tahiny tompo, ny faniriana dia ny andro 15 aorianan'ny sabatan'ny Paska, izany hoe amin'ny 28 mai dia anatanteraka Pentecoste tsika dia ny faniriana dia mbola betsaka maro no reny. Iny sary hitanareo iny dia sary tato an-tranonay tamin'ny Paska tamin'ny heritaona. Dia mbola mihoatra mirendritsika amin'ny Pentecoste amin'ny 28 mai samy mamboatra programme, mangala congé, mametraka congé din'izao vidin'izao ny billet, tapon din'izao ny billet, 28 mai tsika ikarakara anatanteraka Pentecoste aty atokantranonay. Zay zay filazan-draharaha. Samy tahiny tompo dia tongava soa daholo. Nafiritsika nafiry amin'io dia tahaka ny tamin'ny eny 30 tsika taty tamin'ireny tamin'ny heritaona. Dia antenaina mba ho 70 indray amin'ity. Alleloia. Tahiny tompo ary tsika rehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, miaraka amin'ny aingon'irina Rodriguez, dia avy eo amin'ny velon'eto mamelapelatra ny toriteny. Tahiny tompo ranabavy aingon'irina Rodriguez hanao ny fitenenana. Alleloia. Dia mankasitraka indrindra pastera ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsiraray avy indray ry havana malala izay tonga manaraka izao vavaka fiambenana izao. Dia fifaliana lehibe ho andray ny mitondra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika amin'ny teny ity, koa ny tenin'Andriamanitra izay angalana fampianarana ry havana malala dia vitantsika ao amin'ny Koritianina voalohany, Koritianina voalohany toko 15 dia raisitsika ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Zaho ry havana malala, tenin'Andriamanitra dia tena hoe mampisaina, ary tena marina mihitsy ny ambaran'izany teny izany hoe mahantra indrindra raha samy olontsika raha ohatra ka hoe ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity ihany no anatenantsika n'Andriamanitra. Izaho ry havana malala, tena mahita mihitsy hoe rehefa tojo olana tokoa ny olona vao tena hoe popopopo mitady an'Andriamanitra, ary tena hitako mihitsy izany na amin'ny namana na amin'ny manodidina maro. Tena hoe hita taratra mihitsy ny tsy mivaky loha amin'ny fiainana ny olona ry havana malala rehefa mety ny atao. Tena hoe ohatrany hoe tsy fantany izany fisinja ho Andriamanitra ao ambony ao izao rehefa mety io ataony io, dia adininy tanteraka ny fisian'Andriamanitra fa izao rehefa sendra olana dia toa hainy tena hoe mahay mitaraina amin'Andriamanitra aingana ery, ary toa mahay misarangotra aingana amin'Andriamanitra. Rehefa sendra ny olana mahazo amin'ny fiainana ara-nofo dia na amin'ny arehata na amin'ny loza sy ny fahasairana ny isan-karazany ry havana malala, tena tsy misy maharatsy an'izany mihitsy, fa mety koa nefa izany rehetrarehetra ny miseho amin'ny fiainantsika dia mety hoe izay no fiasana ataon'Andriamanitra, na ohatrany hoe izay izany no fiasan'Andriamanitra ataony mba hitaomanantsika hibebaka. Saingy ny mampalahelo dia ny tsy mampataitra na tsy mamparototra ny olona koa ankehitriny ny fiainana rehefa tafalatsaka ao anaty fahotana. Ny zavatra tsy nefa ry havana malala dia ao ambadika izany dia fahaverezana malak'izay. Rehefa tsy mitodika aingana amin'Andriamanitra tsika ry havana malala ka tsy mety mibebaka
Nefa tonga ny fotoana izay lahantsika eto amin'ireo fiainan'izao dia tena hoe any amin'ny faharenana, any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Za rehefa malala tena misy ohatra kely tena ataoko amintsika dia ny zanako lahy dia izy moa lahatokana dia somary be fiantanintana izay. Dia izy koa rehefa misy zavatra tadiaviny dia tsy mba miteny any amin'ny dadany izy fa aty aminay ihany. Dia ihany izy izy zanako tsy miresaka amiko isan'andro izany. Tsy miresaka amiko izany izy fa za foana ary manontany any anabaviny nefa aizy Stefanao fa Stefanao moa ny anarany. Dia ao izy ka. Dia gaga be zany dia izao ry havana malala. Io zanako rehefa miarahaba anay izay bonjour mama. Dia valiko eo dia meko temo mamy tena anaovako temo mamy be mihitsy ny avaliko azy zanako izay. Dia salama ve mama dia valiko tsara mihitsy dia asiako tambitamby be mihitsy rehefa mamaly anazy tena asehoko azy mihitsy izany tiako izy, tiako ny zanako. Dia eo amin'izay dia miresaka dia mitohy amin'izay resaka tahian'Andriamanitra mama dia valiana arak'izay dia mandeha za moa ry havana malala vao manao an'izay zanako dia miasa satria fantako fa misy zavatra ho angatahany aminahy. Satria izy tsy miresaka amiko isan'andro any ary rehefa tsisy angatahana, tsisy zavatra angatahany aminahy koa dia miarahaba-trotra fotsiny izy dia izay fa rehefa izy mibebe resaka ohatr'izay dia misy zavatra tiany angatahana ao dia za moa izany dia me fotsiny. Dia hoy izy hoe raha mba fantatra ity zanako ity ny fitiavako anazy. Dia raha tsy misy zavatra tadiavina aminahy izany dia tsy mba malala hoe resaka foana mama izao ohatrohatran'izany. Dia ina moa ry havana malala no lesona tena tsoahana amin'izany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tahaka izany tsika ry havana malala. Rehefa variana amin'ny lipitsika, rehefa variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsika, rehefa variana milona ao anaty fahotantsika ry havana malala, dia adinitsika inge na dia ny antony anarana eo Andriamanitra io ary. Satria toa mety ny atao dia tsy fantatra intsony hoe iza nefa ny anton'izany rehetra izany afa-tsy ilay Jehovahandriamanitra ao ambony eo ihany. Ka tokony tsika tena hoe hanana fifankazarana amin'Andriamanitra mandrakariva. Na mety ny fiainantsika na tsy mety ny fiainantsika dia mila tsika tena hoe manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Ary tenin'Andriamanitra moa any amin'ny Joba ry havana malala manao hoe mifankazara mitsotoy ianao dia hiainana ary izany ny haviany soa aminao. Hitantsika amin'izany fa fifankazarana amin'Andriamanitra izany dia tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Ary tenin'Andriamanitra, misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio. Matio 9:20 dia eo amin'ny 9:20 izay mivaky izao manao hoe fa inona moa no soa azon'ny olona izy raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny aina ary inona no men'ny olona ho dakaly ny aina. Hitantsika amin'izany fa tsisy dikany anie ry havana malala ny zavatra tena hoe anakalozantsika n'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tadidiro tsara fa azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ary tsy misy dikany amin'ny akory ny hanafaka antsika amin'izay resaka hoe olana, ny fahantrana, ny aretina, ny orana saribana sy ny sisa. Fa izao amin'Andriamanitra aloha ny tena mahasarobidy anazy voalohany amintsika dia ny ahavovonjy ny ara-panahintsika, ny fanahintsika. Izay aloha amin'Andriamanitra voalohany satria io izay ny tena zava-dehibe. Dia manomboka izao ary dia aoka fantarintsika ho fantatsika tsara dia tena hoe lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika
ka de koa tsika tena hoe tsy anaiky izay fitahan'ny fampianarana sasany satria maro koa nge ravana malala ankehitriny ny fampianarana tena hoe mitory zavatsoa arena ampianarana misarika amin'ny fahagagana fambeazana eto an-tany entin'ny zavatra eto an-tany foana zany fa tsy mba hoe tsy ilaina zany rehetra zany nefa koa tsy hoe tsy ilaina fa rehefa tsy mitarika eo amin'ny fibebahana sy ny fivoapo ary ny famonjena ny fanahy tena ohatrany mampanahy ihany zany ary tena hoe mampandiny tena satria milaza ohatrany zavapoana daholo zany rehetrarehetra zany zavapoana daholo mihitsy zany rehetra zany ary ny eto tany eto fampinaretana eto dia mandalo ny arena tsy maharitra reny no atao hoe fampianarana mamoana tsy marina dia sady mitarika antsika ihany koa izy reny ho amin'ny ohatrany filan-javatra fotsiny ihany fa tsy mihevitra sy zava-panahy mihitsy ary mamarina fanahitsika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay dia ny tena ahoana ozy ny tena soratra masina koa ao amin'ny Matio toko fahenina 9:7-8 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia ho anampy anareo izany rehetrarehetra izany dia izay hoe atao fotsiny aloha izay hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia inona moa izany ravana malala no mahatonga antsika hoe ho lasa zanak'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fiverenana aminy sy ny fibebahana fa rehefa tena zana antsika dia tsy ho diso anjara ary tsy hangahy izany ka tsy tokony hanaina amin'inona ka tsy hoe ariva mila zavatra ihany vao hoe Andriamanitra raiko ianao lasa fitiavana lasa ohatrany mahatona zavatra maro tsika momban'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny rehefa sendra tojo olana sy ny aretana sy ny zavatra maro fa zao ravana malala ain'Andriamanitra atao daholo izany rehetrarehetra tena aina atao ary ao anaty fotoana fonga izany dia ain'Andriamanitra no manome antsika an'izany. Za ravana malala rehefa mangataka zavatra ankoatran'izay ilay zanako ny teneniko antsika teo dia za kory tsy raha ohatra hoe zavatra mahasoa anazy ilay angatany amina dia za kory tsy tonga koa za dia manaiky anazy hoe neo dia mamaly hoe eny ary mba mbola velako kany aloha dia rehefa mbola tsy azo ny zavatra io na mambolana ary dia tena mazoto be izy ravana mazoto izy miresaka amiko ao dia tena variana mihitsiny dia ohatran'izany dia rehefa tonga nefa ny fotoana tokony hoe anaikiko anazy izay eny ary dia izao dia tena anazy amin'izay dia rehefa azo ny zavatra iny ravana malala dia misaotrasotra tsara mihitsy izy eo tena misaotra makasitraka dia izay dia tena hoe faly izy zany dia rehefa azo ny zavatra iny dia any izy dia any ray izy dia ohatr'izay mihitsy tsika koa amin'Andriamanitra rehefa mitady zavatra rehefa misy zavatra ilaintsika dia vavaka mavita mivavaka matetika mavita an'izany tena hoe manao alim-bavaka mavita hoe mifady hanina tsika ary tsisy maharatsy an'izany mihitsy satria fanakaikazana an'Andriamanitra daholo izany zavatra rehetrarehetra izany fa izao raha ohatra nefa ny amin'izay ihany avahan'ny olana na hoe asitrana ny aretina na hoe anafaka ny problème maro isan-karazany no anton'izany rehetrarehetra izany dia izay tsika ilay tenin'ilay hoe mahandrindrindra raha samby olona fa tsy mieritreritra mihitsy hoe izay zavatra izay nefa raha azo afaka omen'Andriamanitra tsika iny dia misy ofetrany ihany eto an-tany eto
ary mandaly any zany rehetrarehetra zany ka izay no kiatsahana n'le fiainana mandrakizay dia le fiainana tsy manam-pataperana fa mandrakizay dia mino ary avana malala ny amin'izay fampianarana izay fa misy azo raisina na dia fohy araka dia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny anatra amin'ny farany dia man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary amintsika rehetra ihany koa ny fiadanana. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka erapoeratsaina. Tena marina tena papeo tena sondrina mihitsy miheny fa dia ny feo any aloha. Ianao tena na Bavy Rodriguez rehefa hanao tantarantsika ao aorianao hanao tantara indray mosena tantara mitoy dia tsy maintsy manao ianao tsy maintsy mandray anjara ianao fa le feo anao zany dia tena mety tsara atao amin'ny radio mihitsy. Alleluia. Misaotra indrindra makasitraka tena amin'ny fofony mpankasitrano ny saotrananao amin'ilay toriteny mahafinaritra, mampahery, mampisaina. Andriamanitra manakilay pasaomina amaly fotianao mitombo fa soavina hatrany Ranabavy Rodriguez dia tahiny tompony ianao sy ny ankonanao. Alleluia, amen. Saotranareo koa makasitraka an'ireo mpandray anjara fa rehefa mpankasitrano ataonareo ireny dia mampahery an'izy ireo. Alleluia. Tahiny tompo mamimbola tsy narabaiko soameva tahiny Jesosy izy koa sy izay rehefa narabaiko lantony rehefa narabaiko Geneviève Landry Mananjara Marie Hortensine misambola tsy narabaiko reo tahiny tompo asan'ny apôstôly Alain aizy mihaja ohatra vola tsy tektrena raha mihaja nambinay koa tahiny tompo Fontaine Lalanirina tahiny Jesosy. Alleluia, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Ny aina maheno soa ihany koa mbola tsy narabaiko teo tonga soa daholo. Korintianina voalohany 5:20 andiny 7:20 no novakiny teo dia Matthieu 4:9 andiny 4:20 dia Matthieu 4 andiny 7:30. Fa le Korintianina voalohany tena ifatoantsika voatra. Korintianina voalohany 5:20 andiny 7:20 le tenin'Andriamanitra hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatinantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ina moa no teny teo alohan'izay tahiny tompo meme manambotsoa. Raha vakintsika mamoka ny andiny 12 izy ity moa dia miresaka momba ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Andiny 12 vakintsika ary raha Kristy nitoriana fa nitsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazana sasany aminareo fa tsy misy fitsangana amin'ny maty? Fa raha tsy misy fitsangana amin'ny maty dia raha Kristy aza dia tsy nitsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingana amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy nefa raha tsy akatsangana amin'ny maty dia tsy manatsangana izy. Raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fononareo ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa izay nodomandreo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatinantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Dia tonga dia efa azontsika atsaina, azontsika ao anatin'izay teny nivakiko izay sy ny soramandry ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty ny zavatra tiana lazaina eto havana malala. Ho le tenin'Andriamanitra raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatinantsika ny Kristy fa tsy misy zavatra ao ambadika dia tsy mahantra akory tsika. Tsy mba mahantra fa tena mahantra indrindra noho ny olona rehetra zany hoe teninantsika zany no mahantra indrindra any amin'ny farany ariana indrindra amin'ny fahantrano farahidy indrindra raha ity fiainan'ity ihany anatinantsika ny Kristy. Tsy ity fiainan'ity ihany anatinantsika ny Kristy fa io voalaza io hoe ny amin'ny fitsanganana
amin'ny maty. Ny anatenantsika ny Kristy zany de zao, le am'le fitsanganana amin'ny maty ry havana malala. Ny anatenantsika ny Kristy tsy ny sakafo hoanitsika, tsy ny rano sotrotsika, tsy ny akanjo tafitsika. Ao ozy Jesosy any matotoko fahenina. Matotoko fahenina, 9:30. Aza manahy ianareo ny ka manao hoe inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafianay. Fa zandritra dia katsahan'ny Jenisy fahatratra tokoa. Fantatra n'ianareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany. Diso zany tsika raha mivavaka dia manantena ny Kristy mba hisy hoanina. Tena diso. Satria maninona? Satria ny olona rehetra mangataka an'izany. Ary na ny olona rehetra tsy mieritreritra zay hitsangana amin'ny maty dia mangataka an'izany amin'i Jesosy. Dia miandrandra an'izany amin'Andriamanitra. Nampanotana miandrandra an'izany amin'Andriamanitra. Tena teneniko anao mihitsy fa isika maky teny ankiresika. Mijery teny ndraiky izy eo ampitory teny. Sloan. Salamo jeretika. Salamo fa 7:10. Andiny 7:10 hatramin'ny 7:10. Hoy Davida rehefa nivavaka izy. Mitsangana Jehovah, sakano izy ary pao izy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko tsy ho azo ndatsy fanahy. Vonjeo amin'ny tananao Jehovah mba tsy ho azo ny olona zao tontolo zao. Izay manana ny anjarany amin'izao fiainana zao. Sady fenoiny ny arenao ny kibony. Maro anaka izy dia mamela amin'ny fananany ho an'ny zanany madinika. Fa za kosa dia aoka hita ny tavanao amin'ny fahamarinana. Aoka ny endrikanao afa-po ara ifo. Tanareo ny olona mameno ny kibony amin'ny arenan'Andriamanitra. Tanareo hoy Jehovah Andriamanitra andro volamena andro volafotsy. Rehefa natotona teto an-tany teto Satana dia niraisiny ny fanapahana. Dia niraisiny zany ohatrany ataony hoe lasa izy no manapaka eto amin'ity tany ity zany. Dia hoy izy Andriamanitra zany ny an-danitra ity tany ity zany mba anay. Dia inona ilay zavatra niteneniny tamin'i Jesosy hoe mikofana atrehako fa na mikofako ndraiky ianao dia miokanao ny fanapahana amin'ny rehetra rehetra. Iza nanao ny rehetra rehetra eo? Dia vory ve nanao andreo zavatra rehetra eo? Afaka io ny Genesis. Ny Genesis dia milaza fa ireo zavatra hitantsika rehetra rehetra ireo dia asan'ny tanan'Andriamanitra, noforonin'Andriamanitra. Ao ambanin'ny tany ao na ny volamena, na ny safira, na ny diamant, ninona eto amin'ity tany iainantsika ity dia asa tanan'Andriamanitra, arenan'Andriamanitra. Fa izao miazakazaka amin'izay ny olona. I Davida ny zavatra inona ho niriny Davida? Niriny Davida dia nahita ny tavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Ny ahita n'Andriamanitra. Fa ny olona tsy zany ny probleman'ny olona. Fa ny aninona? Ny amen'ny kibony. Amen'ny kibony amin'ilay arenan'Andriamanitra io.
fa rehefa natokona teto ny devoly toy devoly anay izy eto fa ny devoly tsy namorona na zavatra ray tamin'ireo zavatra seo ary ny zavatra hitatsika ireo a za taloha tamin'izany mbola kely dia nieritreritra tena mety zao mba fa eritreritra tamin'izany mbola kely Andriamanitra sy ny devoly ngamba no aho dia ny faninana nanao asa tanana dia hoy izy ahako hoe izany olona tao an-trano tamin'izany Andriamanitra nanao tantely abay zany dia ny tantely manao tantely mamy dia ny devoly teny hoe zako mavita okny dia nanao lalomanga ilay lalomanga ilay lalitra be mangamanga ireny dia ohatra indray hoe Andriamanitra nanao bibikely hafa dia devoly nanao parasy zany foana ataony eritretra hoe Andriamanitra nanao voromailala devoly nanao voromahery Andriamanitra nanao dauphin devoly nanao requin zany foana mba eritreritro taloha tamin'izany mbola kely satria zany mieritretra inona ary ny ilana requin inona ary ny ilana parasy inona ary ny ilana hao inona ary ny ilana ao fotsy zany mba eritreritro taloha Andriamanitra daholo nanao an'ireny ary na ny vorondolo vorondolo tena biby mahafinaritra angeleny avy na ny vorondolo fa inona ny zavatra natao ny transformer ny devoly nalainy ho anazy fa tsy ny devoly namboatra vorondolo fa nalainy ho ampiasainy amin'izay hanaovany azy dia inona amin'izay azaka zanandreto olona reto vonjeo amin'ny tananao a Jehovah mba tsy ho azo ny olona zao tontolo zao izay manana ny anjarany amin'izao fiainana zao sady fiainony ny arenao ny kibony maro anaka izy ka omena ampananany ho an'ny zanany madinika inona ny avelan'izao tontolo zao amin'ny zanany madinika ny arenany zany hoe hoy le Korintianina voalohany 5:10 manao hoe raha ny amin'izao fiainan'izao ihany ireo olo ireo zany ny anatenanan'Andriamanitra dia ny amenony kibony ohatrany hoe raha mifanena amin'Andriamanitra zany ny olona dia sakafo ny angatahany nefa zany teny antsika androany fa disontsika raha zany ny andrasantsika amin'Andriamanitra raha ohatra zany tadidio zany manomboka androany raha ohatra ianao mivavaka dia angataka mafy mihitsy ianao mba hanana sakafo hanana tomobila raitra hanana trano be hanana villa hanana vola be amina miliara zay mihitsy ny tena antom-pivavahanao hivavaka ianao mba hazo an'izay dia tena teteny aminao fa taka ny hoe miditra amina fanasana ngezabe ianao dia io fanasana ngezabe io olona tena mpahandro ohatra tena chef cuisinier tena fatadaza tena mety tena chef tena mahay mahandro be reny mihitsy no mikarakara sakafo ao dia miditra ao ianao dia maika be mihitsy ianao akamofo dopaina tena tapaka mofo dopaina ireny ohatr'izany zany hoe ohatrany hoe miona amina professeur mpitsabo tena ilaran'ny olona tena hoe mahay mitsabo aretina tena tsy voatsabony olona hafa miona amin'io professeur be eo ianao dia iny anetinao eo aminy misy mivodikely laniny moky ty dia le mivodikely laniny moky ny asianao tsabony dia lasa ianao mandeha ny olona miazakazaka ao amin'Andriamanitra mba ho ny amin'ity fiainany ity ny anina hoanina ny akanjo tafina ny rano sotroina mahantra indrindra ary zao mahatonga ny hoe mahantra indrindra ny hoe mahantra indrindra misy olona maromaro zany ao dia jerena ny fahantrany dia le olona ny anatenan'Andriamanitra amin'ny zavatra zao tontolo zao ny andry an'i Kristy nanatenan'i Kristy amin'ny zavatra amin'izao tontolo zao ihany zany mahantra indrindra satria maninona
ny olona eto amin'izao tontolo izao ngery avy nefa nahazo ny valim-potoana Jesosy tena nyteny ho Jesosy ireo nge izy efa nahazo ny valim-potoany misy fotoana ianao mahita an'ireny olona tsy mba tia an'andry tsy mba malala an'Andriamanitra tsy mba hoe miraharaha hivavaka izany fa tena manana vola sy harena dia tsy mampanina an'Andriamanitra fa zao fotsiny tsika gaga roa ny tenin'Andriamanitra hoe saiko mibolaisitra ny tongotra hitany ratsy fanahambinina fa tena misy ratsy fanahambinina manao ratsy foana fahambinina ianao sy misasatra ny mifady anina fa mbola mandalo ady ara-bola ihany indraindray hoy Jesosy mantsy andreny olo ireny efa nahazo ny anjara fitiany izy efa azony ny anjara fitiany tsika jery mpitolo-teny am'izay tsika mpitolo-teny nge jerentsika eto mpitolo-teny toko 7 vakiko aminao ty teny ty androany fa andiny mpitolo-teny toko 7 andiny 5 manomboka amin'ny 5 fa izy rehetra isan'ny velona dia mbola tenaina fa ny ambo velona dia tsara no mileona maty fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala nin'inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro izy mandehano ano amin'ny fifaliana haninao ary sotroy amin'ny fofalifaliny ny divainao efa nankasitrahan'Andriamanitra ila ny asanao aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana izay efa nomeny anao ety ambanin'ny masoandro dia ny andronao rehetra izay mandalo foana fa izany no anjaranao amin'ny andro iananao sy amin'ny fisasana rehetra izay isasaranao ety ambanin'ny masoandro reny ny olona zany apprécie an'Andriamanitra rehefa tsy hitady azy ihany dia ataovy izay mety satria io ny valim-potianao izao tontolo izao tsy azontsika hifaninanana resaka fiainana izany ny zavatra hifaliana atao amin'ity izao tontolo izao dia efa tsy mitovy fa rahantsika ravana mba manana droit an'izany intsony hoe andeha hijery an'ireny mpilalao antsika na amin'ny teny ratsy ireny dia mahita fifaliana meme tapatsinay rahantsika manana droit hijery an'izany intsony miteniteny foana nge reny olo ireny za dia anisan'ny paran'izay tia mijery reny fampimezatsy dia hoe mijery concert antiako fa mijery an'ireny sketch mijery an'ireny mpanao mampime reny reny amin'ny mba fialamboly taloha satria tia mime ary le zavatra tsy mampime raha tsisy teny ratsy raha tsy teny ratsy zay izy ohatrany tsy mampime fa rahantsika manana droit hijery an'ireny intsony any zany tsika dia efa hitady fifaliana eto amin'izao tontolo izao resin'ny olona tsika ka resin'ny olona hitady fafinaretana amin'izao tontolo izao resin'ny olona be dia be tsika indraindray tsisy ninona tsy azo jerena zany azo nijerena daholy na vetaveta na mampime miteny ratsy na blasfemi tena fitenena ratsy an'Andriamanitra mehezan'ny olona amin'izao tsy afaka hifaninana amin'ireny tsika ravana lasa lavitra ny olona raha hitady fafinaretana eto amin'izao tontolo izao tsika ravana ka be dia be zavatra fady be dia be zavatra tsy atao betsaka ny zavatra tsy azotsika atao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao satria maninona satria tsika te hitsangana amin'ny maty satria tsika te ho velona mandrakizay alleloia ny olona tsy mieritreritra n'izany intsony izay ny avy taiko eto 70 sy 80 taona vitaiko eto ny aho izy fa za tsy vako loha amin'izany za tsy asa saina amin'izany ozy izy zay nge izy fa ianao inona no antenainao an'i Kristy ho ny ten'Andriamanitra sady entiny telo izy izy Matio 7 Matio 7 Matio
toko fafito ozy Jesosy hoe 120 midira ny vavahady ety a ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalina zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa eti ny vavahady ary terina ny lalina zay makany amin'ny fiainana ka vitsy a ny mahita azy. Ny anatenantsika ny Kristy tsy ny angatantsika sakafo rapitso fa ny anatenantsika ny Kristy dia ny mba hanampiny Kristy atsika amin'izao dia alehantsika izao fa za dia efa misy zioga mavesatra angeramany. Fa Jesosy ny teny hoe maivana fa be ny zavatra tena tsy maintsy tandremantsika. Be ny zavatra tsy maintsy tandremantsika ary etsy sy tery ny lalana makany amin'ny fiainana. Eti ny vavahady ary tery ny lalana. Mandrapatonga ny amin'ny vavahady ianao mbola misy lalana satria vao tonga ianao dia ny vavahady ary eny amin'iny lalana iny ianao a iny lalana terindry mitaizany tenanao ekely satria mbola ery amin'ny vavahady mbola ety. Mahita zantsika ety amin'ny lalana dia efa mekely fa ny vavahady koa mbola ety dia mihitsana mekely fa netretena zany. Olona manana fanetreteny zany tsy mety amin'ny Facebook zany. Tsy mahay manao Facebook ianao zao raha manana fanetreteny zany fa tsy maintsy ataonao eo amin'ny Facebook ny somary mirehare. Tsy zany nanaovan'ny tompony Facebook ny Facebook dia zao dia anana fanetretena za zany ry havana dia teny aminareo fa tsisy nina sary aseho anareo andro any, tsisy kiraro vaovao aho hoe, tsisy sakafo ato aminay, tsisy nina azoka aseho anareo fa maniry tena ny ataoko eto. Mehezan'ny olona ianao fa zao tsy maintsy atao. Tonga ny rapitso maraina toy izany hoe andeha hiasa indray aloha, manasa ina no zao ny sakafo marainanay. Toy izany hoe tsara be ny sakafonareo mba manasa mba hitondray kely. Dia tontolo ny andro fariarianana, tsy misy mihety, tsy misy mekely zany eo, tsisy. Dia fomba ny olona misy ty mitente ohatra hoe ny tsy fitiavanao inona mampitombo anahy, dia manao pôzy, dia manao teniteny ohatr' izany, teniteny asa iza daholo no hitenenana an'ireny teny ireny, miantsiady mifampifampiseho tena hoe tena zany tena izy. Ny tena marina tsy mety amintsika reto manao Facebook fa zany ny fepetra ilan'ny Facebook zany ary zany no ina amin'ity izy ity ohatry ny lafarinina misy anina mihitsy mampibotsina, efaniko ny fiainako, tiako loatra ny fiainako nisy olona ary Facebook io fiaino lainga tena fiaino lainga. Nisy olona zay ny resaka tampo tamin'ny herinandro ity, dia izy ilay olona hoe za pasitera ampaherezo izy mivavaka mampahery tamin'ny lahady angamba izy zay, mivavaka mampahery aho izy fa tia mifoa, kivy loatra amin'ny fiainana. Ao fa hivavaka ao anao za dia melo an'izay mba nijereko ny compteny, olona mahiresaka amin'io izy zay ny publication farany indrindra tonga dia manao tanana ohatr' izao dia ohatry ny amoron-drano zay dia zay teny zay mihitsy hoe tiako ny fiainako, iainako ny fiainako, mahafinaritra ny fiainako. Tena mivarina na ianao zany ao mandainga fa tsy mahafinaritra ny fiainanao, na ianao manadalana fa tsy te hamoifo zany ray amin'izay. Efa matoa mangatabavaka tena entina mibavaka
tena te amin'ny fo io Facebook jerenao io a lainga io tena lainga no miseho teneniko anao tany amin'ny tamin'ny 2016 na 2017 tany tsy tadidiko so misy ranambavy zay lesaka tamiko tena kivy tamin'ny fiainana io ranambavy io tena kivy tamin'ny fiainana satria tena ohatrany hoe pereka taty andafy izy a nanambady vazaha izy a de avy eo a ohatrany hoe nody a teny Madagasikara de ohatrany hoe isy problème tamin'ny vadiny taloha de nisy resaka mifampitoro tsy fantatro avy sy ny sisa maty le vadiny de efa maty ny vadiny de ohatrany hoe tena tonga izy zany de tena asan'le vadiny taloha taloha zahatra nohariny izy mivady tonga zany de tena hoe tena kivy tanteraka fa zany tsy zany moa de ho asehoanao eny amin'ny Facebook izy mipotra eo amin'ny Facebook tena miantsy ady aman'olona izy tena ko izy atsaharo io zavatra ataony miantsy ady ohatrany hoe manao tena marary amin'le olona nanisy ratsy azy zany de mampiseho amin'ny olona za matanjaka be aty ambadika tomany tena itao pasteur amony teny taminazy andao tsy kivavaka ianao mila mivavaka de mila miova le mivavaka oa tsy hoe mivavaka entina mivavaka fa tena manolo tena ho an'i Jesosy ianao de nitaritiko misy tam'izany mbola tsisy fandary ohatran'antsika zao mbola miresaka tsirairay amiko de nitaritiko hoe hiditra amin'ny fahamasinana mba hitandrina didin'Andriamanitra mba andao hivavaka tena niala amin'ny ratsy fanao tena tsy nety taminy vao niteneniko azy fotsiny zavatra rehetra hoe mba ohatran'izao itenenana anareo zao a mendro antsika anamasy tena de toto izy mantsana tsy pasteur mba hita mbavaka eo fotsiny aloha fa tsy ndresaka tamiko tsony izy nampalahelo be izy ngamba ndroa taona na hery taona sy tapany tatery hitako teo amin'ny Facebook teo maty nodimandry le ranabavy nodimandry ary ny olona rehetra malohatsohatra teo amin'ny compte teo niady mafy izy tena mafy ny anana taony za zany Jesosy a te olona ty nge Jesosy tena fanina taminao tokony tena hoe tena fanapa-kevitra fotsiny fa tsy nety taminazy le filazantsara atsika nefa za miteny anareo fa filazantsara toriko aminareo rehetra manasitrana anareo io tokony nanasitrana ny fiainan'izany olona zany inona moa zara tiako tenena anareo ty fiainatsika ty ry avana mila manantenan'i Jesosy tsika amin'le ao aorianan'ity fiainatsika ty tena mahatra indrindra isika raha niadinao aman'olo le to amin'ity tany ty nanantenanao an'i Jesosy fa za zany a hivavaka amin'izay a manomboka androany mba ho resiko vavaliko ho tenin'Andriamanitra mahatra indrindra isika mahatra indrindra isika raha izany nanantenantsika ny Kristy tadidio ry avako fa nilantsika sy nanantenantsika ny Kristy de nitantana atsika amin'ny lalana sarotra tery a tsy mora ny mandeha amin'io fa hiditra amin'ny vavahady etitsika tsy ho ela zany no anantenantsika ny Kristy zany no ilantsika ny Kristy mitady vola mitady sakafo mitady zavatra ilantsika zany sarotra zany ire matotiko fahenina andiny fa tena amin'ny telopolo ny vakiny ranabavitsika teo fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana de anampy anareo zany rehetrarehetra zany ko aza mana amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso ny ana azy ampy amin'ny andro ny ratsy miseho ao anatiny zany hoe tena resonao io mafy ny andro latsinainy a efa hiarika ny azy tsika fa zao foana ny teniko na tianao na tsy tianao ry latsinainy 4 ora foana ianao tsy hoe 9 ora ianao na 9 ora zany hoe tsy maintsy tapitra ianao androany na mafy na mora alleloia raha sakafo no anantenantsika ny Kristy de araka ny teny hoe mba miditra anaty fanasana be tena feno tena karazana sakafo tsy mbola hitanao mihitsy zany ianao fa miditra amin'izy ianao de eny amin'ny ery amin'le cocktail ianao mofo dopaina ny alaina izy ny tsy efa ninona mofo dopaina mba mihinana an'le zavatra rehefa mba miditra amin'ireny raha de mba zavatra mbola tsy nohanina
nday andro taty aminay taty atena hoe nisy hoe ay zara misy restaurant gasy de zaditiko molona le mampionana andray amreo zanako ny tena ory dada de mbola hitady an'izany restaurant gasy anay fa gasy foana no antsika de bozy marina tokoa zany efa haineny ny sakafo gasy dao mba hitady an'ireny le mbola tsy fihinana tonga amin'ny narezany tonga amin'ny Hilton zany ianao tonga aminay tena hoe tena faratampony de inona no hoaninao le biscuit kely efa voavidinao ery ihany no hoaninao fa le sakafo tena vita tena tsara tena tsy mba migotenao zany angery avana raha ohatra ka zany no hoany tena antsika ny Kristy lanitra zany tena mbola tsy hitanao zany tanjotsika zany no anatenantsika ny Kristy mahatra indrindra satria zao ny olona efa tsy mieritreritra zany mifariny ny fiainana ataon'izay mety taperiny tableau eto amin'ity zao tontolo zao ty alainy maminy mihitsy ny fiainana ianao nefa sady efa tsy afaka makamamy an'le fiainana ary zany no mahafaty antoka ny olona mivavaka sadasada ny olona manao mpisampy tonga de manam-bola mananamana zay zay taloha mpiara-manao mpivarotra tômôbila aminay zany olona zany ry avana netombohan'izany tadidiko mihitsy fa mpiara-mianatra any zay taloha tonga atao amin'ny indray alina be zay nampalahelo ery kely zay de nividin'izy tômôbila zay mora indrindra teo tokotany mba nedivany vaty natao monsieur rado nefa zay sisy olona mpiara-mianatra zaho aza atao an'izany monsieur rado mba meo anamo io ao fomba ady varotra mba meo ao ampiko 10 alina de mba anao mba etiko moty fa mba teny ilay de nomena azy le tômôbila tam'izay tena amin'izany olona miady avy eo amin'ilay tany amintsika tany amin'ny Madagasikara nisy ohatran'ny hitanao hoe olona le mpanao mpisampy moderne reny mpanao mpisampy mihaja na mpianso ny olona rehetra atao Madagasikara tanzany zay mila de ahomby fenao ny fiainana tianao entin'ny fandrarana ataonao goava ty amin'ity adresy ty fa mizara aminao karaha ohatry hoe pouvoir mihitsy zany de nakany ty rahalahy ty tena nakany izy iovany zay mihitsy le puba tam'izay iovany fiainanao tonga de tena omby anao tena tonga amin'ny niveau ambony ny fiainanao de nakany izy maromaro ihany ny olona hitako nakany ary le izy de zao tena naomby le izy tsy hoe manao publicité any afa tena naomby le izy satria zay olona hitako nandeha nakany amin'io fivorina io tadidiko mantsy fivorina io tao amina hotely ngeza be tao Madagasikara tao zay rehetra nakany tena mahomby ny fiainana hatramin'izao manana havana tam'izany tena hitako hoe nandeha nakany ary tena hitako ny fiovan'ny fiainana zany de ty rahalahy kely ty koa nandeha nakany izy mivady tena andray zavatra fa teneko anao hatramin'izao tsika miteny zao raha misy efa afaka izy zany tena efa afaka matoraka andreny hoe société ngeza be mpivarotra tômôbila tena mpivarotra tômôbila tena ikoizany zany tsy manana tômôbila ratsy na ray amapolopolo ny tômôbila tonga de amina centaine de millions daholo ahoana no ahafahanao hifaninana amin'olona ohatr'izany izay tsy mifidy fa zay azahoana rena de atao nefa ngery izy avana mazava fa tsy resaka Jesosy tsy resaka Andriamanitra fa tena resaka pouvoir tena resaka pouvoir ny olona afaka mandeha de anao manino tsy nandeha anao satria hoe anao mivavaka say tsy afaka andeha amin'ireny fa za mivavaka nefa ny mbola iny ihany koa ny anantenanao ny Kristy izy hoe Jesosy mahazo an'iny de za mba angatao zay zavatra tsy afaka angatahany tsy afaka angatahany ny lanitra ny fiainana mandrakizay ozy izy ny Jesosy matsy ampiara nareo ve mba handeha rehefa nandeha nandao an Jesosy ny maro rehefa nomboka nampianatra ny amin'ny mofinaina Jesosy tsisy tsony le mofo hoanina talohan'izay Jesosy nampianatra momba ny amin'ny ny fahasambaran'ny olona manan'Andriamanitra de tsy navelany noty ny olona tsongo dimy arivo fa nomeny mofo de tonga ndray ny olona taoniny an'iny tamin'ny fotoana io tsisy fizarana mofo
fo Jesosy zany mofinaina nidinavany an-danitra tonga de ozy ny olona ataohoana ny fihinana an'le io hoe tsy mafy be ny henan'io sao de lasa daholo ny olona nandeha lasa daholo ny olona nandeha ho Jesosy tamin'ny mpianatra ary nareo ko ngamba handeha tonga de beterina mary tsy handeha zay Jesosy fa maninareo tsy handeha hozy Jesosy satria ianao manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Reto reto nandeha satria inona no nanantenanay Kristy? Mofo, dopaina, mofo gasy, mofo ramanonaka. Nareo mbola mety mahento hoe mofo inavy mifantatrareo? Mofo inavy ny ainareo? Mofo ny nantenain'ireo olo reo. Mofo lasary, mofo dobera, mofo menakely, alleluia, mofo makasoka, jeu des îles, mofo baolina, mofo sakay, tapitra, mofo menaka, mofo tantely, mofo voatavo, tena marina mbola nisika. Zay na tena in'ny olona mofo mangahazo, mofo koba, zany na tena in'ny olona, mofo sira, misy mofo laisoa zany hoe, mofo mokary, komoriana na tena me mofo mokary, godrogodro, zay na tena in'ny olona. Fa ny mpianatra iny no nijanona teo lay mofinaina. Hita teo hoe za mofinaina zany. Mofinaina zany ara-panahy zany. Tsy nataitra ny olona zany. Reny olo reny mahantra. Nefa ianao raha andeha hanaraka andreny ka efa nihinana amin'ireny koa, dia ianao indray mahantra indrindra. Mahantra indrindra. Ravaka. Za zany te aperanao androany. Andao tsy reny anatenantsika ny Kristy. Tena marary ianao tonga eto. Tena anaty fahasarana ianao tonga eto. Za mampahery ianao. Manana ny zavatra ngeza sy goavana ambony lavitra anao ireo tsika. Atenaitsika. Ary manana zavatra lehibe sy goavana ambony lavitra anao ireo. Afaka ho zaraina aminao sy ampanantenaina anao zay. Dia ny fiainana mandrakizay. Zany no anatenantsika ny Kristy. Fa tsy ny miliara sy ny milion sy ny trano be sy ny trano sy ny tany sy ny tomobile be sy ny tiakanjo sy ny zavatra sisy eto amin'ity tany ity. Tsy ratsy manana an'izany. Fa izany zavatra izany manaraka fotsiny izany rehefa katsahantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anatenantsika ny Kristy, mbola lavitra ngena latsika ravany. Aza miteny anao, zao andro iainantsika zao, tsy andro tokony andaliantsika andro anatenantsika ny Kristy amina zavatra. Satria na io lanitra tenantsika io aza, mbola ezaka io tery ny lalana, enti ny vavady, ny fakapanahy mandrangotra, akavanana aloha arina. Eo ny anatenantsika ny Kristy, hoe ry Jesosy mba hatatandro, mba ho tonga soary. Halleluia. Mba hareno sy tatano sy sakano zay rehetra loza ty. Raha ny be mangeny eno izy tsika. Halleluia. Zao alehako izao. Zany ny anatenantsika ny Kristy. Ry havana. Androany ovay kely. Mpitoro teny toko fa enina. 9:12. Mpitoro teny toko fa enina. 9:12. Fa maro ny zavatra manabe ny zavapoana, koa inona no soa azon'ny olona. Maro ny zavatra manabe ny zavapoana,
zany hoe efa marobe ny zavatra inona dao ny ataondreny mbola manamaro zava-poana ihany koa. Zany hoe tena tsisy ninona azonao atenay eto amin'izao tontolo izao ty. Ka raha ty zao tontolo izao ty dia ozy isy Solomona ny amin'ny mpitoro-teny hoe zava-poana dia zava-poana. Eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Nanomboan'ny Solomona mpitoro-teny izay lehilahy manam-pahendrena mpitoro-teny toko voalohany dia ny faharoa, zava-poana dia zava-poana moa mpitoro-teny, zava-poana dia zava-poana. Eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny rehetra zava-poana. Raha itsika zany anatenan'ny Kristy amin'ireo zavatra ny tany reo dia manana tenan'ny Kristy amina zava-poana tsika. Nefa Kristy miandry antsika mba anatenantsika azy amin'inona? Amin'ny lanitra. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ny tokony anatenantsika ny Kristy afaka malalaka. Zavatra ngeza izay tsy vita. Ny zavatra eto amin'ity tany ity zany ny zavatra azontsika efa nanana amin'izao tontolo izao eto amin'ity tany ity dia izao tontolo izao mitsemboka sy mihazakazaka sy zany vao mety mahazo izay ilay. Isika kosa manompo an'Andriamanitra dia tanteraka ilay teniny teneniko andreo na dia matory azy dia meko malalako zany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra hoe ny voromanidina nge tsy mijinja, tsy mamafina mijinja, tsy mitaona ny atsofotra. Fa nefa dia maninona? Ndraytsika zany an-danitra miazy dia mambaka an'izany ve tsika? Raha voninkazo ho maina dia alefa any am-patana. Mitafy voninahitra mihatra ny Solomona tamin'ny fiandrianany dia mambaka an'izany ve zasy ianao? Ainy dia fa isy elo avantsika izao tontolo izao. Aza sodoka an'izany tso zany hoe tena fadianina mba azo vola. Mifadihanina mba hitambony ny ara-panahinao mba handehananao amin'ny lalana etsitery fa sarotra io. Tsy mora io. Fa tena ilantsika an' Jesosy io. Tsy vitantsika ny mandeha ireo. Tsy vitantsika. Ny vola sy ny harena zany afaka tonga amintsika fotsiny eo zany. Men'Andriamanitra tsika zany ianao aza matahotra zany ianao. Aza matahotra zany aza manam-panahina ny hantra velona sy fadilanovana zany no fa men'Andriamanitra anao izay sahaza izay mendrika anao. Alleloia. Tsy Andriamanitra mampijaro io ka manana ny tokony atao ka hampahory anao eo. Meny anao zany. Meny antsika zany. Za tsy matahotra hantra zany. Tompoko ny Andriamanitra dia tsy Andriamanitra mahantra ny tompoko. Fa ankoatran'izay Andriamanitra manana fiainana mandrakizay. Jesosy manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay izay tsy hanananiza niza. Aza dinareo hoe Simona mpanao ody navita fahagagana fa nampiavaka ny Simona Petera nanana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Io ny anatenantsika ny Kristy. Aza manantena ny Kristy amin'ny akanjo tafianao. Tsy avelany tanjaka sy boridany zany ianao. Aza io ny anatenanao ny Kristy izany sakafo. Tsy avelany ho fatiny anohanany zany ianao. Jentilisa ara-mena. Jentilisa ara-mena mameno ny kibony amin'ny arena ny avelany. Dia izay zasy ianao ve dia tsy homeny. Fa ny fiainana mandrakizay. Katsahana io ary io ny mila anatenantsika ny Kristy. Hoe Jesosy ampio mba hitondra n'ity hazo fitsaliana ity. Ampio andeha amin'ity sady lalana etsitery nefa jerety zavatra mbola zakaiko. Tsy mihinako soa a Jesosy. Tsy afaka hijejojejo a Jesosy. Tsy afaka handeha amin'ny fahamasinana a Jesosy. Aviliko ny saiko tsy jery ninina, tsy eritreritra ninina Jesosy. Mijery video amin'ny YouTube io raha mijery zavatra mijery iny zany tsy afaka hijery an'izany satria sao tsy sitraponao Jesosy. Miteny na dia tezitra aza ny olona. Ny olona afaka tezitra mety mamelaka te-amaina za tsy avelanao manota na dia tezitra aza. Ny olona raha handeha hamelo ny olona zany zao dia miaro ny olona.
fa za maninona mbola sena omeko koa ny ilany raha mba misy maka ny akanjoko tsy mora tampoke Jesosy ny asa nahazo an'izy ity nefa anao tefa raha misy mitady ako dia omeo hatramin'ny monto koa zany ny anatenantsika ny Kristy mba hanana toe-po ana hery ahafahantsika miaina amin'izany zavatra any eto amin'ity tany ity fa raha tafitatsika io any an-danitra mifankahita rendez-vous any an-danitra ary io ny anatenantsika ny Kristy maizina ny lalakale fa nilony tombotra fanazavana ny lalaka ianao Jesosy kitana afitarika androko ianao Jesosy andry afoko andraoako alleloia zany ny anatenantsika azy sakafo zany tsy zany ny anatenantsika ny Kristy omeny atsika zany fiainana mandrakizay zany no anatenantsika an'Andriamanitra raha zao fiainan'izao ihany ny anatenantsika ny Kristy dia mahatra indrindra isika inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao nefa veriny eny misy olona tena manadino manao tsinitsinina zany fitadiavana an'Andriamanitra sy ny fivavahana zany nefa tsy fatany fa ho avy ny fotoana ho faty daholo tsika rehetrarehetra dia ho aizitsika na dia azotsika daholo any ny arenan'ity zao tontolo ahitsika daholo dia tena marary mihitsika dia tena ataotsika zazona ty diplôma rehetrarehetra zay mbola misy atao tany ny vola rehetra zay tokony ho azo nefa aveo tapotra ny fiainatsika tapotra ny fiainatsika mafy amin'ny mpanan-karena amin'ny maty mpanan-karena tsy manana an'Andriamanitra malahelo mihitsy ny fanahy tena navelako le ary iny ny azakazahako aizatsony tsy mivimbontsika nahariary ary miakatra maka miary eto amin'ity tany ity zany no anatenantsika ny Kristy inona ny miandry anahy miariarena ho anareo any an-danitra na ny hitahiry ny arenantsika any an-danitra any zany no anatenantsika ny Kristy inona ny miandry anao any an-danitra inona ny miandry anao any an-danitra ary ina takiny ahoana ny miandry asianao rehefa miary eto isika fifaliana takiny ahoana satroboninahitra takiny ahoana toerana takiny ahoana miandry asianao an-danitra ao zany no anatenantsika ny Kristy fa ny eto zany efa eto ny eto itsika io alleloia mandeha foana io mandalo ny ady ny ady mandalo fa mifahasoavan'Andriamanitra mitoetra alleloia fahasoavana sy famondrapony anaraka amin'ny andro rehetra iainako alleloia tsy possible tsisy ady eto amin'ity tany ity fa io tsy maintsy tapotra io tsy maintsy mipetraka io Andriamanitra mitoetra mampitoetra atsika alleloia iny anatenanao an'i Kristy ndao le lalina etsiteny anatenantsika an'i Kristy sady mitondra azo fijaliana mandeha lalina etsitery antsana anakirony eo amin'ny akavisy akavanantsika raha milatsaka tsika ampelantanan'ny devoly milatsaka atsika ampelantanan'ny Losifera Jesosy ny anatenanay ianao dia le tanana akavanan'ny fahamarinanao mitantananay amaky vaky loasa ho tonga any amin'ny tendrombohitra masina ho an'i Jesosy ny voninahitra tahiny tompontsika rehetra ivavakantsika See,
Sami magataky Jesosy zany tena nitenako anao zany Jesosy Alleluia. Jesosy natatano tafita soary ka ambeno sisakano say rehetra losati Cristi daoli fa mi feruna ma usavani mas Gesù e giuni fatto l'amore si illuminaro fa mi erinate api ca fuzeni Sotra Jesús malala. Aza velanao zay Jesosy ana tena anao amina zava-madinika. Fa tena mbola lavitra ao apita tokoa ny lalana Jesosy malala. Eo ny tena ilana ianao. Tena mila anao zay. Jesosy malala ao. Tena milanao zay ny andehananay any an-danitra. Tena milanao zay ny andehananay any an-danitra Jesosy. Tsy efanay raha tsy eo ianao. Zany mba hanatenanay anao. Ifikiranay isan'andro san'andro. Fa tsy vitanay ary tsy efanay Jesosy. Tsy efanay raha tsy eo mihitsy ianao miaraka aminay. Tsapanay hoe maivana loatra raha sakafo, vola, arena no anatenanay anao Jesosy. Ny olona any amin'ny bara raha Jesosy, ny olona manilatsilanao raha Jesosy mbola mahita any koanina. Ahoana ny natahoranay tsy hananana an'izany? Fa le lanitra Jesosy, le lanitra ny tena mba anatenanay anao Jesosy. Sarotra aminay loatra ny mandeha makany. Raha tsy eo ianao mitantana dia ho verimaina zao asa fanompoana zao. Tsy hitsangana amin'ny maty zay. Tsy hitsangana amin'ny maty zay. Verimaina zao fiainana izao.
raha tsy eo ianao zany no anatenanay ianao Jesosy. Tario lalan'izay tsiray avy reto, tario lalan'izay tsiray avy reto. Alleluia. Ampio zahay. Tsy vitan'ny herinay, tsy vitan'ny tanjakay Jesosy, fa raha miaraka aminao zay dia vitanay zany. Raha miaraka aminao dia vita Jesosy. Fa raha tsy eo ianao dia tena sarotra aminay. Misy eo ianao Jesosy. Araka niranay teo hoe mbola lavitra ao ampita ny lalanay Jesosy. Mbola lavitra ao ampita ny lalanay Jesosy. Alleluia. Ianao no antenainay. Zany no antenanay ianao. Apetraka aminao zany andidy tsy andraikitra angezabe zany Jesosy fa tsy vitanay, tsy efanay. Ny azo fijaliana lanjainay, lalanay ety sy tery. Vavahady tery dia tery sady ety. Zany no antenanay ianao Jesosy. Matoky anao kosa nefa izay. Matoky anao zay. Voninahitra ho anao dia raha saotra ho anao. Ka io zany tokoteny zany tsy ho very ny tena anatinay. Tsy ho latsaka dalana. Ny teny rehetra izay nafafy dia aniry amin'ny zato hoe tsy manapataperana mo aty anatinay. Ho teny fiainana mandrakizay. Dia vosiny Satana tsy afaka hitsaingo ka na litera ray aza. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sapatana angatahako izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Alohantsika amin'izao fotoana izao hivavaka araka ho an'ny hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ka andao ampanosotsika ny ampavintsika Eliza Tsiala hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nampavy Eliza anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera Manakavy dia tahin'ny tompo kosa sika rehetra. Misaotra anao zay ry Jehovahandriamanitra io raha natateraka izao fotoana izao indray Jesosy malala ary mbola metraka ny firenenay indray zay eo ampelantananao. Misaotra anao zay Jehova malala amin'ny fampianarana anay mandrakariva ny anaraky ny sitraponao satria tianay loatra ny andovan'ny lanitra vaovao Jesosy. Omeko netretena mandrakariva zay Jesosy malala ary amasiny mandrakariva izay ahita amin'ny tavanao. Tamin'ny tany mandrakariva koa zay Jesosy malala amin'ilay tany ankavanam-pitiavan'ny famarinanao ary azavela irery zay Jesosy azavelana ho variana amin'ny fiainany izao tontolo izao zay Jehovahandriamanitra fa tena hitady fatratra ilay toerana tsara sy izay fanomananao anay. Omeo hery zay Jesosy fa raha ny herinay dia tsy mahavita ny izay raha tsy eo ilay hery fanahy masina. Ary ny tsisy miafina aminao koa Jehovahandriamanitra ho firenenay izay tena mitombo isan'andro Jesosy. Ao Jesosy ireo tena tsy manan-kialofana. Ao ny von'olona isan'andro Jesosy. Ny alatra rehetrarehetra Jesosy malala tena mitombo isan'andro faharatsiana amin'ny firenenay Jesosy. Nefa eto izay dia mangataka aminao Jehovahandriamanitra dia ireo manokana amin'ny firenenay. Jesosy malala mamindra fo amin'ny firenenay mbola misy manompo sampy ary tena mitombo isan'andro zany Jesosy. Mamindra fo amin'ny firenenay Jesosy. Fa sao amin'ny rano madio sy velona trano firenenay Jesosy. Ireo mpitondra anay izay rehetra fantatrao Jesosy malala fa tokony afantatra tsara n'izany fiovana tanteraka amin'ny firenenay izany Jesosy dia apetranay eo pelantaninao mandrakariva izany Jesosy malala. Ary ianao koa ny anasitrana an'ireo marary rehetrarehetra Jesosy satria efa vitanao teo amin'ny azo fijaliana ny fanasitranana Jesosy dia kasio manokana izy ireo amin'ity an'ity Jesosy. Ary ireo koa ireo tsy misakafo Jesosy dia ianao ny ame anjara sahaza azy ireo tsirairay Jehovahandriamanitra dia ireo manokana Jesosy dia tahio mandrakariva amin'ny firenenay. Misaotra Jesosy malala mankasitraka raha eo ny dera sy ny laza ary voninahitra dia manao irery ihany. Fisandratana dia ho anao Jesosy. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ny randrana-bavisika Eliza Tsiala isika tanatin'izay vavaka matsiro be vavaka ho an'ny firenena malalatsika izany. Andriamanitra malaky repasaovana ny amalifitianao ranavavy Eliza dia mitombo fahasoavana fanatera amin'ny ankonanao Jesosy amalifitia tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Izay koa ny tapitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga ny Andriamanitra Jesosy
dia eo aneto ilay tsika rapitso aza diny fa rehefa lalibe ariva dia miaraka amin'ny groupe izay maharesinareo misy ny fandarana takariva mahafinaritra zay rahanareo amin'ny fandarana iarahanareo amin'ny groupe izay maharesy eto amin'ny fandarana andramoka izao rapitso a manomboka amin'ny 3 ariva alleloia ary aorinan'izay a amin'ny 7 ora sasany alina dia miaraka eto indray tsika rapitso amin'ny ekipa hafa maharaka indray a amin'ny toriteny a ira hafa famirabelarana hafa hotahiny tompontsika rehetrrehetra mahireza sotranaritra ny antramofana fa raha tsy tetonao dia nangingina reheteto dia samita iny tompo a matory mamy a iarika tontolo andro mafinaritra be indray tsika rehetrrehetra rapitso a mambanelatra ny soto samita iny andriamanitra aki radio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao meno a ny onjapeo aki radio a mandeha andro amanalina misy totenjaky ny adiny 3 a amray amin'ny 7 amin'ny folo maraina amray amin'ny 7 amin'ny 7 ariva rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha mbola te hieno ianao a samita iny tompo a mahereza daholo a alleluia amen